Ampifaliana mandrakariva tomko lasy tomko vavy no anoloranay ny arahaba ho anareo mpijery rehetra any antokatrano any faly mandray anareo atao anatin'ity fandarana ity ihany koa ny tenako manambahiny ny fandarantsika toy ny mahazatra hiaraka amin'ny Oustaz Hassan nisika mpanabe ara-pinoana ao amin'ny centre Rasoul-Akram ao atao madinika avaratra Antaniavo ankasitrahako ianao nanaiky ovahiny ny fandarana Oustaz miarahaba anao tenako assalamu alaikum. Miarabanao madame Asma, assalamu alaikum. Miarabanareo manaraka ny fandarana koa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yehe mamelalo ianao itondra fanazavana kely amin'ny mpiaino raha hitatsika ilay famantarana tery ampendohana teo de iverina amin'ilay fandarana koroana iresahana ny fanabeazana araka ny finoana salamo isika manomboka androany zany ary izy no vahintsika mbola isy namana ihany koa moa izy amin'ny fiarahantsika manaraka fa am'izao voalohany zao aloha de izy no onamako eto itondra fanazavana amin'ny ankapobeny mahakasika an'izay fandaharana fanabeazana izay inoko marimarina fa alinanareo antrany toy ny mahazatra ny fiarahantsika eto tsetsa tsy aritra ihany iny seka fanontaniana avy hatrany no apetrako aminao hoe inona no atao hoe fanabeazana iza ireo tokony obeazina ary iza no afaka manabe raha araka ny voalaza ao anaty boky masina koroany sy ny fomba fahitany ny finoana silamo azy. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Vonalohany atsika dia midera sy makasitraka tompo Allah Andriamanitra izay nanimetsika izao fotoana fankahitahita atsika amin'izao fandarana mahafinaritra mahakasika ny fanabeazana ao amin'ny Qur'an na amin'ny finoana Islam. Vonalohany atsika raha vao miteny hoe fanabeazana tonga amin'ny saintsika avy hatrany ny zanaka ny ankizy zany na ny zaza ka alohany idiratsika amin'ny zany ny atao hoe fanabeazana na izy ny fomba fijery finoana Islam izany zanaka izany inona moa ny valeur ny lanjany izany zanaka izany zany raha ny boky masina Qur'an zany ny jerentsika vonalohany Allah subhanahu wa ta'ala tombotsika Andriamanitra milaza ao amin'ny boky masina Qur'an amin'ny surat al-Kahf mana hoe al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya ny harena sy ny zanaka io ny haingo mampatsara mahatsara ny fiainana eto ambonin'ny tany izany dia mazava ho azy indrindra ireo zay tsy mananjanaka dia mahafantatra tsara ny valeur ny hatsarany fananana izany zanaka izany amin'ny andininy hafa koa tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao amin'ny Qur'ani fa hoe ny zanaka io araka ny fijeriny finoana Islam izy mahabbatullah ny fitiavana avy amin'ny tompo Andriamanitra eto misy tantara kely mpaminany lehibe mpaminany Mosesy indray andro hono nandalo tamin'ny tsena izy de nahita vehivavy anankiray manao mofo amin'ny lafaoro taloha amin'ny hazo amin'ny kitay rehetina de izy rehefa vita manao mofo anankiray izy ampidirina anatin'ny lafaoro de tolomany ny zanany de irofany rehefa vao koa izy manao mofo anankiray fa koa de rehefa vita koa inge de tolomany ny zanany de irofany de ny Mosesy na Musa alayhi salam miresaka mivantana amin'Andriamanitra de niteny tamin'ny Allah izy na hoe Allahu lehibe tokoa ny fitiavany iny reny ny zanany de namaly tompo Allah subhanahu wa ta'ala hoe io dia fitiavana avy amiko zano nampiditra ny fitiavana io zaza io amin'ny fonio reny io fa ho esoriko izany fitiavana izany ary ho hitanao inona ny zavatra hitranga ny soriny Allah tamin'ny fonio reny io ny fitiavana ilay zanaka ny tomany ilay zanaka tezitra ny mamany de natsipy ny tananatin'le laforo ny voniony zany ny zanaka izany no atonga ny finoana Islam ny Qur'an al-atfal mahabbatullah ny fitiavana avy amin'ny Allah raha jerentsika verenatsika koa tantarany Mosesy Pharaon efa namoaka didy ny zanaka rehetra ho vonoina nefa rehefa tonga Mosesy Andriamanitra miteny amin'ny Mosesy hoe wa alqaitu alayka mahabbatan minni ary ianao ry Mosesy dia nampidirako fitiavana manokana avy amiko iny fa ilay fahavalo izay tokony amono azy lasa ny tia azy de ny taiza
azy amin'ny andininy hafa koa zany le Korany milaza fa hoe ny zanaka io hibatun min arrahman cadeau fanomezana lehibe avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala miteny amin'ny surati shura amin'ny andininy hafa amin'ny Korany mana hoe lillahi mulku samawati wal ard, ani Allah ny fanjakany lanitra sy ny tany, yakhluqu ma yasha, izy magnamboatra izay zavatra tiany, yahabu liman yasha'u inathan, omeny cadeau zanaka vavy izay tiany omeny, wa yahabu liman yasha'u dhukur, ary omeny cadeau zanaka lahy izay tiany omeny zanaka lahy, wa yaj'alu man yasha'u aqima, ary ataony momba tsy miteraka izay tiany ataony momba. Hitatsika amin'izany fa hoe ny zanaka dia fanomezana Allah, ka fanomezana zany raha tsy karakarainao zany izy dia ho teziran'le alahilo aminao. Ka eo mihitsy ntsika sheky de mbola mitoy ihany moa le fantaniana efa napetrako teo hoe zava-dehibe ny zanaka fanomezana avy amin'Andriamanitra, tokony ho karakaraina, tokony ho beazana tsara, izy ary no tokony anabe ny zaza. Voanalohany ny ray aman-dreny ny tokony hanabe ny zaza, ary ny fanabeazana zany amin'ny finoana islam dia wajibun shar'i, zavatra obligatoire, ohatrany hoe obligatoire amin'ny mpino islam, ny mandeha mivavaka indimy isan'andro, ny mifehy amin'ny ramadan, ny mandeha manao fivaniana masina, ohatran'izany koa zany ny fanabeazana ny ankizy. Ono asheka raha ohatra ka tsy manana, ataontsika hoe tsy manana n'ilay fahalalana na le fomba tsy mahafantatra zany le fomba hoentina nabiazana n'le zaza le ray aman-dreny, inona ny tokony ataony manoloana an'izay, sa hoe misy olo-kafa na toeran-kafa zany ampianatra ny ray aman-dreny mba ahafahany manabe tsara ny zaza, satria le zaza marina voalazanao adreriam-pendohany, io no antoko ny rapitso, io no antoko ny fahatsarany ny fiainana manaraka rehetra raha ohatra ka voabe araka ny tokony ho izy. Voanalohany ny fanabeazana ny tokony hanabe ny zanaka dia ny ray aman-dreny, indrindra fa ny reny no voanalohany tompon'andraikitra voanalohany amin'ny fanabeazana ny ankizy raha izy mbola kely. Rehefa avy eo zany vao midy mandray maka ny anjarany andraikitra ny koa zany ny fiangonana na ny mosquée, masjid, ny sekoly, ny centre fanabeazana culturel isan-tsokajina, fa ny tena fanabeazana dia ao amin'ny tokantrano. Izany hoe zany ny ray sy ny reny no tokony mpanabe voanalohany. Zay navia ny finoana islam alohany mbola ny ambady zany ny finoana islam dia namporisika ny lehilahy hifidy le vehivavy manana fitondrantena tsara, manana kolotsaina tsara, manam-pahalalana. Hoy izy Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andininy Korany hoe fasalihat qanitat hafidhat lil ghaibi bima hafidha, mampirisika ny lehilahy hoe hifidy ireo vehivavy mpanompo mendrika manana toetra tsara, ary ohatran'izany koa izy koa zany nampirisika koa ny ray aman-dreny mba hividy ny lehilahy tsara fitondrantena, tsara toetra, manana manankatao. Hoy izy paminantsika sallallahu alaihi wasallam hadith mana hoe idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, rehefa tonga aminareo le tovolahy tsara fitondrantena ary mahafinaritra anareo zany ny finoany dia ampanambadianareo ny zanakanareo zany. Satria hoy izy koa paminantsika sallallahu alaihi wasallam mana hoe takhayyaru linutafikum fa innal araka dassas, safidiananareo ny toerana ametrahanareo ny taranakanareo satria ny toetra amampanao dia manaranaka. Mbola hijanona amin'izay resaka zaza zay foantsika sheky satria malalaka be mo ny ady hevitra eto, atray zara no miatomboka izay fanabeazana ny zaza izay. Izany araka ny voalazany andininy masina sy ny hadisina zay koa dia ny fanabeazana amin'ny finoana islam dia manomboka ny zaza mbola tsy niforona, mbola any anatin'ny kibony, anatin'ny kibony mamany, mbola lohany le tovolahy na le tovavy fidy hanambady dia efa miantomboka fa mitsinjo ny fanabeazana ny hoavy ny ankizy ny finoana islam. Raha zay herentsika koa zany ny Korany masina, raha vao mitantara izy ny tantarany Mariam izay mamany Isa na Jesosy Kristy, hitatsika ny vavaka nataony mamany
Mariam raha vonangataka tamin'ny Andriamanitra izy omeny Andriamanitra zanaka lahy mpanompo mpikarakara ny Masjid al-Aqsa. Rehefa aveo moa rehefa teraka izy vehivavy no nivoaka dia nanao doa koa izy rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Zao izy Andriamanitra hitanao dia niteraka vavy ary ny vavy tsy hitovy amin'ilay fa za dia manome izy anarana hoe Mariam ary za dia mangataka fiarovana aminao ho arovanao ity zanako ity sy ny taranany amin'ny devoly izay mpanariny zanak'olombelona. Hitantsika vokatra n'izany doa vavaka nataony mamany Jesosy dadiny mamany Jesosy zany ny tatiorina zany Mariam zany niteraka mpaminany lehibe amin'ny finoana Islamna amin'ny finoana Kristiana amin'ny finoana rehetra. Mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam koa dia miteny izy amin'ny hadisy manao hoe ana doa abi Ibrahim, za dia vavaka nataony dadabeko Abraham. Izy sy Ismail rehefa namboatra ny tranomasina Al-Kaaba tao lamaiky izy dia nangataka tamin'ny Allah izy nanao hoe wab'ath fihim rasulan minhum, Andriamanitra moa amin'ny taranaka ny tanàna ity mpaminany hiraka avy amin'izy ireo. Hitantsika amin'izany zany ny finoana Islam dia nampianatra fampianarana maro na ny alohan'ny mpivady hiaraka atory mbola nampianarin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ny anao doa Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Andriamanitra arovy izay alaviro izay hay ny devoly ary alaviro ny devoly koa ny zanaka izay mety azonay amin'ity fiarahana izay ataonay ity. Hitantsika amin'izany manaprofo zany hoe mahazava-dehibe ny zanaka ary marina ny volazanao ary niporofonao daholo moa le zavatra niteneninao teo hoe ao anatin'ny boky masina Korania fa zava-dehibe loatra ny zanaka ka tokony obeazina araka ny lalàn'Andriamanitra izy io. Hojerevantsika amin'ny atsipriany izay mahakasika amin'ny fanabeazana ny zaza izay sheka ary mbola hijanona amin'izay hoe ohatry ny ahoana ny fanabeazana ny zaza raha mbola ao amboaky ny reniny eo izy fa amin'ny fiarahantsika manaraka. Malina be le resakitsika eto ny fotoana nefa voafetra ihany ka mankasitraka anao nanaiky ho vahiny ny fandaharana tamin'ity androany ity ary ny hirariana dia ho avy eto foana ianao amin'ny herin'ny androany tahaka zao indray moa ny fiarahantsika manaraka. Ianareo ho mpijery any tokantrano ihany koa dia tolorako fankasitrahana feno niaraka taminay teto tsy ho haiko ihany koa ny tsy ankasitraka ny teknisianina ny TVS ny RVS ireo mpiara-miasa rehetra ny TVM ny RNM ny Inisma zay vina hitana sy angadina nanana ka nahafana nanatotosana zao fandaharana izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.